Miaraba antsika rehetrarehetra, salama daholo. Salama daholo. Ny anarako Francis de ity Marielle livadiko de izaho izao tompona andraikitra ny jeunesse en mission merci ministries eto Madagasikara de tena faly dia faly nandray Pasteur Craig avy ana Afrika Atsimo de avy nanao fiofanana miaraka amin'ny mpitarika ny fiangonana izy ireo nahazo fiofanana zany formation momba ny Filazantsara sy ny misiona de tena faly izahay satria tena mazava tsara le fiofanana de izy koa tena azo antoka hoe zare mandray tsara le afatra de amin'ny fotoana zao afaka mandeha zare de hoana zany mampita le afatra agnatin'ny fiangonana rehetrarehetra sady atao mazava tsara inona ny atao hoe ny filazantsara marina satria amin'ny fotoana amizao misy ohatrany misy fampianarana diso betsaka tonga eto Madagasikara de somary hoana zany mampalahelo kely de tsy maintsy zany manofana zany ny mpitaraka amin'ny fiangonana de ny asanay moa zany tsy hoe manangana fiangonana fosiny fa misy koa manampy ny olona sahirana hoe zany hoe amin'ny lalan'ny fahasalamana zany misy asa magnamotratra ny fahasalamana ary ambanivolo lavitra be de na koa misy hoana zany resaka fambolena zany fambolena sy mikarakara sakafo ho an'ny olona mahantra de zay le asa nataonay de miangavy ny mivavaka mangataka vavaka avy aminare zany sy ny fiantohana de dain'Andriamanitra antsika rehetrarehetra veloma tokoa.